Teny Analamahitsy ny arivan'ny zoma 10 oktobra niteraka savorivory ny fikatona ny birao fandatsaham-bato iray tamin'ny 10 mbola betsaka nefa ireo tsy nahavita ny adidiny. Voasikajo isan'ireo antsoina hoe disadisa amin'ny fifidianana ny tranginy. Isan'ireo asa sahaniny ireo mpanelanelana malagasy amin'ny disadisa amin'ny fifidianana. Ity birao eto Andraharity no nandrindra izany. Ohatra zany hoe fotoana ny midy amin'ny 10 ohatra amin'ny roapokotany dia efa tsisy olona tsony teo dia efa nidindry zareo ilay izy dia nefany rehefa amin'ny 10 ohatra amin'ny tonga ny mpifidy dia hoe mindeha hifidy indray dia lasa hoe mitapatapatra zareo zany noho tsy fahalalany hoe tokony hoe rehefa amin'ny 10 ihany zany farany fa rehefa aorianan'izay izy ny tonga ka fa midy ilay birao dia efa tsy tokony hoe hivoatsony ilay birao dia manazava an'izay zany ilay mpanelanelana. Ny tsy fahampiany ny fahalalan'ireo mpifidy niteraka olana goavana nandritra ny fifidianana filoham-pirenena iny. Ny andro ny fifidianana tsy nitsahatra ny antso an-tariby voaran'ity fitoerana ity avy amin'ireo mpanelanelana miisa 700 ny helipatrana manerana ny nosy. Nahazo fifanana momba ny fandrafonana ireny karazana disadisa ireny izy ireo, tsy ny zoma ihany fefa ny alohan'ny fifidianana no nanomboka ny asa. Verina fa ao anatin'ny fotoana io fotoana hoe 3 jours alohan'ny fifidianana mifarana ny propaganda ny mpanao candidat mpilatsaka mety be dia be zavatra mety iseho ohatran'izany koa ny aoreny tsy hoe vita androany ilay fifidianana dia milamina tsy izay fa mety inona ny suitiny taorian'ilay fifidianana inona dolo ny zavatra mety ho hisy koa izay mahatonga izy 3 jours avant et 3 jours après. Asa manaraka miandry ireo mpanelanelana ny fidinana faharoa. Rafitinina ndeha izy ireo ny manome vaovao izay matetika no olana mitranga manodidina ny fizotra ny fifidianana aty amin'ny ity birao ity indray no mampity izany any amin'ny senita izay mandray andraikitra avy hatrany toraka izany ihany koa ny zandarmarim-pirenena. Samba ny voanisy teto amintsika ity rafitra ity. Tena ilaina izy ary hita zany hoe ny fisian'ny zareo dia anisany manampy be dia be teo amin'ilay fandravonana famahana raha ohatra sendra misy zany tsy fahalalan'ny olona ohatra momba ny resaka hoe ahoana ny fifidianana na hoe sendra hoe misy trangam-piarahamonina ohatra disadisa eny amin'ny mandritra n'iny fifidianana. Tao anatin'izay 7 andro izay amin'ny 7 maraina no nanomboka ny aza teto ary tsy nitsahatra raha tsy amin'ny 10 alina. Tsy nifanalavitra tamin'ny tatitra ireo mpanara-masy vahiny ny tatitra voaraina ity rafitra ity avy any amin'ireo mpanelanelana.